Za mino fa ny tenin'Andriamanitra no tena zavatra mahery indrindra eto an-tany. Jesosy ilay teny tonga nofo, ka rehefa manatona ny tenin'Andriamanitra isika dia mila manao zany amin'ny fanajana sy amin'ny fitandremana tanteraka. Tenin'Andriamanitra tsy hoe mahazatra teny fototra fa teny ihany koa zany izay miaraka amin'ny herin'ny fiovam-piainana. Ary za mino fa rehefa toriana ny teny dia fahagagana maro ny vonona anivana fiainana amonjena, anasitranana, ara-batana, ara-tsaina, ara-pihetsepo, ara-panahy. Ary te hampaheranareo amin'izao toroteny izao sy ny faran'ny herinandro rehetra, fa tsy tiako atianareo dia mipetraka eo fotsiny, miandry sy mijery izay hitranga eto. Hitanareo tiako hendrandra ny kasik'Andriamanitra ho anareo, ka raha manana aretina na hirifiry amin'ny tenanao ianao dia tiako mba hendrandra fanasitranana. Tiako hendrandra ianao. Za mino Salamo 7:120 izay milaza hoe nandefa ny teny izy mba ahasitrana azy. Hitanareo za aloha dia afaka mametra tanana marary sika dia manao vavaky ny finoana dia ho sitrana ny marary. Fa za tena mino fa rehefa toriana marina ny teny, ny olona tena afaka mandray fanasitranana ara-batana. Efa nitranga izany zay tany amin'ny toeraka fa milaza aminareo fa tena namoaka ny finoako nandritra ny fitoriana ny teny. Dia ny olona nandray ireo karazana fanasitranana ara-pihetsepo, velana amin'ny fahazaran-dratsy sy ny fatorana, fo maratra sitrana, fanasitranana aretina sy rofy, hirifiry miala amin'ny vatanao, fa manompo Andriamanitra lehibe, mahery sy mahagaga sika. Amen. Ary izy dia Andriamanitra ny hery sy ny afo, fa tsy hoe fahafatesana sy atsika. Izy tsy nitondra antsika eo amin'ny fomba mpivavahana maty sy maina. Hitako hoe nandritra ny fiderana. Hitanareo satria sika misarika olona avy amin'ny karazam-piangonana rehetra, misy ireo olona izay tsy mbola nanamboatra ny sainy meloa dia ny amin'izay hidirana sy ny sasany izay tsy tokony hidirany amin'izany dia izay dia izay dia izay. Haiko fa rehefa tonga amin'ny konferansa tahaka izao nareo dia tafiditra ao anatin'ireny olom-pideran'ny olon'Andriamanitra ireny tahaka ny antsika androany hariva, mety tsy mbola nahita zavatra ohatrany mihitsy ianao dia hoenao hoe fa inona loatra ary zao zavatra mitranga izao. Aoko marina hainareo ao anatin'ny fananareo fa tena marina sy tsara izany. Ary ilay resaka dia hoe ny olona izay eto androany hariva dia faly mikasika an'i Jesosy, ary tokony faly mikasika an'i Jesosy isika. Na manahoana na ahoana heverintsika fa mety ny mandany fihetsepontsika amin'ny zavatra hafa rehetra eto tany ankoatra an'Andriamanitra, ka rehefa mba mihetsi-po kely mikasika an'Andriamanitra ianao dia lasain'ny olona hoe fanatiky, be fihetsepo. Hitanareo pentekotista, reny olona hafahafa reny. Hitanareo zao aleko koa mafana mihoatra ny mangatsika toy ny maty. Ka aleontsika kokoa diso noho ny mamelan'Andriamanitra ho Andriamanitra, ary te mba hifanamby aminareo mba hiandrandra zao farany herinandro zao. Tongava miandrandra fa za tonga dia mitsingevana ohatry ny trondro maty eny dia miandry sy mijery izay tranga fotsiny. Mamoaka ny finoako ny vavaka sy ny vonina, ny anatra dia ny vonina. Zaho nareo tiako ampiasa ny finoanareo dia mivavaka ho anareo amin'ny anaran'i Jesosy izay rehetra tadavinareo ho an'ny fanahinareo, ny sainareo ary ny vatanareo, ao andohanareo dia mba hisy herim-pahagagana hiasa eto androany hitondra izany ho anareo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eny ary. Zao ny saina aloha zay vao ny asa. Za dia milaza foana hoe izay misy nieritreritra ao any no alehanao. Ary hitako fa tena marina izany. Ny Baiboly mampianatra antsika any amin'ny Romana 5:5 hoe fa zay araka ny nofo
dia mihevitra sy feheziny izay zavatra tsy mahasinofo, fa izay araky ny fanahy kosa mihevitra izay zavatra ny fanahy. Ka tena fototra mihitsy izany eo. Raha ohatra ianao ka miasa araky ny nofo, raha toa ka miasa araky ny nofo, dia satria za zany mametraka ny saiko amin'ny zavatra ny nofo, dia arak'izany dia izay koa no arahako avy eo. Zay rehetra ataontsika ao an-tsainao, dia izay foana ihany no ataontsika avy eo. Ny saina mahakasika ny fihetsem-po. Zay heverintsika dia mivoaka avy amin'ny vavantsika, dia mahakasika ny asantsika rehetra. Dia mitoy izany milaza hoe, fa ireo izay miaina araky ny fanahy sy feheziny fanirian'ny fanahy no manamboatra ny sainy ka mitady ireo zavatra eo dia ankasitrahan'ny fanahy. Dia ilaza amin'izao fotsiny tsy afaka manana saina ara-nofo ianao dia anana fiainana ara-panahy. Fa tsy mety izany. Ka mila mianatra ny fomba fiheveran-javatra an-tsitrapo izay azontsika tombony. Izay sain'ny olona no anatin'ny fony. Dia izany ihany no izy. Dika teny iray milaza hoe dia ho lasa izany koa ny tenany. Baiboly mampianatra antsika hoe, indrindra amin'ny Korintiana 2:10-15. Misy ny ady mitranga, fa tsy avy amin'ny nofo ny fiadiany tafikay, fa mahery amin'Andriamanitra andrava fiarovana mafy. Fa mandrava ny fisainana sy ny zavatra avo rehetra izay atsangana nyotra ny fahalalana an'Andriamanitra izay ka mamampy ny hevitra rehetra anaiky an'i Kristy. Io tenin'Andriamanitra io dia miresaka mikasika ny saina sy ny fomba isian'ny ady izay mitranga anatin'ny saina. Ny saina no tanin'ady izay iezan'ny Satana amoahana ny heriny izay ifehezan'ny fiainantsika. Satana avy amono angalatra ary andringana. Fa Jesosy nilaza ary tena faly fa tonga izy, fa Izao avy mba hananareo fiainana sady hananareo be da be dia feno mandrapitobany. Nareo rehetra izao dia voavidin'ny raha daholo, voavidin'ny Kristy. Andriamanitra nanao anjara ankafizanao ny fotoana rehetra eo amin'ny fiainanao. Fa tsy eto amin'ny fantrano sika, fa eto sika ankafiny fiainantsika. Amen. Ary tsy tiany devoly anao an'izany sika. Tsy tia kristianina faly izany izy satria ny kristianina faly dia mety hamindra amin'ny olo-kafa ny hafaliany. Fa raha mbola hitan'ny olona koa ny alahelo ny olom-bovonjy miaraka amin'ny marika famantarana sy firavaka kristianina, dia tsy milaza ny ninona amin'izany raha mbola hijanona ho soso-kevitra fotsiny ho zavatra ilainy ety amintsika. Ka raha fantatra na tsy ny hafaliana, tsy hoe mampatsiaro tsara fotsiny izy fa tena ilaina mihitsy, ary izany ny publicité tsara indrindra ho an'ny filazantsara ny Jesosy Kristy izay ananantsika indrindra moa rehefa afaka mivoaka ianao ka faly nefa ny trangam-piainanao tsy mahafaly mihitsy. Ka ny devoly izany tsy hoe nanomboka niasa tamin'ny tsirairay avy amintsika malina androany hariva, fa efa ela izy ny teo. Fa manana fiadiana isika, isaoran'Andriamanitra manana fiadiana isika. Amin'ny tenin'Andriamanitra daholo izany fiadiana izany. Androany rehefa nideran'Andriamanitra isika dia efa fiadiana izany, efa nanao fiadiana ara-panahy isika androany rehefa nanao fideran'Andriamanitra. Ny teny izay nitoriako androany hariva dia fiadiana amin'ny fanahin'ny demony sy fandravahana ny hery fihazonana eo amin'ny fiainan'ny olona. Rehefa mandreny teny isika, ny tenyilay teny, mandinika an'izany, mihira ilay teny, rehefa mideran'Andriamanitra isika, reny zavatra rehetra reny dia fiadiana izay mandresy ny fahavalo. Baiboly izao mampianatra antsika hoe ny saintsika dia tena mila avaozina. Ary resaka betsaka amin'izany isika androany hariva. Fa mpandainga ny devoly, raha nilainga izy, efa tena ndinian'ny ela mihitsy ny tsirairay avy amintsika, fa izany hoe ny resako sy ny fanontaniako dia izao, afriana no nianaranao azy izao. Ahoana no ahafahantsika mamantatra aingana ny fanafihan'ny fahavalo? Afriana no hiatrehantsika ny adalan'ny devoly melohany mba hitenenantsika koa hoe aiko izao ilay zavatra tianao atao, ary tsy havidy izany ianao.
ka zay lainga rehetra lazainao ahy eo de zay voalazany ten'Andriamanitra de zay ihany no inoko fa afrina no editsika amin'ny fahavalo ampijaliany antsika firy andro no aneketsika hiasa saina sy ho lasa hitsetra tena fotsiny zay vao ilaza hoe tena oatra ny tafian'ny fahavalo aza miandry mandra-pahasimbanao tanteraka de ilaina kristianina amikameo avy akanao hitondranao indray ndao ianarany zay lazain'ny baiboly ao Petera 1:5 toeritsika ny devoly am'izay ataony avy etrany tsia anivoako ianao mangina ianao fampandainga tsy mara zany aza manokana tena mahay miteny teny mafy mihitsy raha ohatra ianao ka am'toeran'izay afanao hoe mamaly resaka ny devoly Jesosy tena maly ny devoly ka manina moa isika tsy afaka anao zany izy no ohatritsika hoe ianao zao oviana moa izy namaly ny devoly ao amin'ny Luka 4 sy amin'ny hafa koa ny devoly manomboka aloha eo amin'ny fiainatsika amin'ny famotehana ny saitsika zay tena ampahalalana feno famotana madinika amin'ny fisaina na matezitra fisalasalana aya tahotra fanahina antontan-javatra teoria kizaka mitandrina sy miadana izy avy eo mametraka planina araka ny fotoanany ny fihazonany de sehatra ray izay ametrahany devoliny tenany ifehezany zany toerany zany ka rehefa miresaka mikasika ny fihazonana mafy amin'ny saintsika ny baiboly de mila takatsika fa zany sehatry ny fahavalo zany de satana efa niasa ela meloa de izy zao no mamboly ao amin'izay sehatra zany de izy no manao atsika ino zavatra tena tsy mitombona mihitsy na de zany azy araha mbola inotsika ho marina zany na ahoana ny famarinana zany de ho marina amintsika zany mazava ho azy mananjavatra maro amin'ny fiainana azy tena inoko marina fa tena tsy marina fa tsy fantatro taloha hoe tsy marina zany satria tsy nahalala ny tenin'Andriamanitra mba hatray zary ny fahatakaratsika zany sarobidin'ny tenin'Andriamanitra zany fa milaza aminareo hoe isaorako Andriamanitra amin'izay fantatro re olona tsy honaray zavatra mihitsy anandritra ny 7 taona raha tsy nianatra amin'ny baiboly aloha isaorako Andriamanitra ny amin'izay fantatro araka ny alalanao ny tenin'Andriamanitra zany hoe tena mahay mahakely ny fahasopana tena namety ho azonao fa tsy tia ny devoly anatra zany ianao tsy tia no eto akory ianao androany ary ataony daholo zay rehetra azony atao amin'ny tananao satria tsy andray ninina ianao rehefa mialeto fa tsy voatery namafiny amin'izany ianao satria zay efa nivavaka de ianao kosa hitandrina ny fotoana fiafaran'ny resaka rehetra fa tsy tonga tory zany ianao no eto satria isy oloneto zay ho avy akanao ka avy amin'ireo fiadiny izay ananantsika ireo ny fihazonana mafy afaka nio rovitina ka hitantsika tsara fa anaty adisika manina moa isika no antsona hoe miaramila ny tafik'Andriamanitra miaramila ny tafika ho an'ny ady ka anaty ady sika ny fahavalontsika de satana fa tsy olona fa tsy mitola amin'ny nofo aman-drasy sika fa miady amin'ny hery sy ny fanapahana ary faratsiana any amin'ny rivotra de aiko hitanareo tsy tiatsika ny hoe tsy haiko aloha Joyce fa tsy de mety amiko loatra ilay resaka devoly rehetra azonao ohatra mampatahotra zao ianao ngam'izany ty andany androm-piainanao amin'ny fahoriana sy fahasopana tenana foana sa ianao ty hiatrika ny famarinana fa hoe manam-pahavalo ianao anke tsy voatery ho voakasika be ny aminy satria Andriamanitra lehibe lavitra noho izy nefa tsy hoe hodinao tsy hita koa izy Jesosy tsy nanao ny devoly tsy nisy zany de sika koa ohatra zany ny saitsika no taninady ny devoly tena miasa tanteraka anao fihazonana mafy ao an-tsaitsika eo maka ny fotoana ilaina izy anaovany planiny ka zao sika de izahakely mikasika ny fomba fiasan'izany planiny zany
amin'ny alalan'ny fizarako fanoerana aminareo ary tsy fanoarana nataon'i Jesosy zany fa fanoarana izay manokana fironoko ary ao anatin'ity boky ity zany zay taninadiny saina. Zao zany nareo dia mba hanao izay am'faly aka mba hamakiko tantara kely aminareo. Marisy Jauna vadiny tsy tena nankafy ny fanambadiany loatra. Nisy ady matetika foana teo amin'izy ireo. Samy tezitra daholo izy ireo. Be lolo-po. Nananjanaka rory zareo zay tena voakasiky le olana tao an-tranondreo. Le olana misehoana dia hatrany am-pianarana azy. Vokatry ny ady tao an-trano zareo dia niseho tany am-pianarana sy tamin'ny toetran'izy ireo tany. Ny ray amin'ireo zaza aza dia narary favony noho izy miasa saina foana. Dia ny sasany aminareo mety hevitra hoe tena zaza ao Maria ny vadiko Jauna. Dia betsaka aminareo nefa mahalala sady hoe andeha ho aiza izany. Ny olan'i Maria dia izy tsy mahay mametraka ny Jauna ho lohan'ny tokantranon'izy ireo fa izy ny patrona. Izy ihany no afaka manapa-kevitra hitantana ny vola sy fenekizy rehetra. Dia te hiasa izy dia te hahazo ny volany manokana satria izy dia mahaleo tena mafy mangataka fanamariana ho azy. Dia mety eritreritra nareo zao hoe ananako ny valiny ho an'i Maria. Tena mila famonjena izy, mila mahalala an' Jesosy izy. Ahoana ary? Tena nalala an' Jesosy izy. Efa nandray azy efa ho 5 taona lasa izy. Dia 3 taona taorian'ny vadiny izy sy Jauna, zany hoe tsy nisy fiovana mihitsy zany tamin'i Maria. Nandritry ny izy nateraka andray. Nisy fiovana kely ihany zany, zao izy zao mino fa andeha any an-danitra hono rehefa maty. Fa mbola miaina ambany fanamelohana izy satria mahatsiaro ratsy mikasika ny toetrany izy zay toreny hoe tsy hanana ny fahafahany reny, fifezany zany. Fa manana karazana fanantenana izy zao, na dia tsy nanana izany aza melohany ao nany tamin'i Jesosy. Fa nahonena sy diso fanantenana izy, zao mahonena izy zany. Zavatra ray zany hoe mpanota mahonena, fa tena zavatra hafa tanteraka mihitsy zany mpino mahonena zany. Ary zao efa izy roa. Maria nahalala ny toetrany hoe diso fa te hiova izy. Dia nandray sosikevitra avy amin'ny olona roa samihafa izy. Nanararoatra izay mba fahafana mitondram-bavaka. Nangataka fandresena amin'ny atezera, ny fikomiana tsy famelana ny lolo-po sy fangidiana. Fa maninona izy no tsy mba nahita fivoarana mihitsy. Zao ny valiny dia hita amin'ny Romana 12. Andiny 2. Ndao vakiana ary zany. Melohan'ny andehanantsika lavitra kokoa. Ary aza manaraka ny fanao zao tontolo zao. Ho voavoatra ifanaraka amin'ny fanamboarany madinika ivelany fotsiny. Fa miova amin'ny fanavaozana ny saina. Hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra. Miova amin'ny fanavaozana ny saina. Efa voavonjy rany Jesosy isika. Dia efa voaova ny hery ny fanamasina sy ny fanavaozana ny saintsika. Fa rehefa voavonjy ianao ny sainao, tsy miara voavonjy amin'izany. Mahazo saina vaovao ianao, mahazo ny sainy fanahy, mahazo ny sainy Kristy ianao, ary resaka kely zany sika avy eo, fa mbola ilaina velarina foana zany. Fa zavatra tena ny anaty lalina ho any zany. Dia fahazaran-dratsy ilaina tapahana, fihazonana mafy ilaina rovitina. Firy ny olona mandray an'i Kristy ho mpamonjy azy, dia mahitsy izy reny, dia manao vavaky ny famonjena ho an'olona, mba te hizara ny fiainany amanodidina, nefa tsy mba mampianatra ny tenany mihitsy. Fa tsy mampianatena izy, fa tsisy olona mihitsy eto ka hoe endrandranao dokotera nefa tsy handalo fianarana akory. Ianao tsy eritreritranao dentiste nefa tsy handalo fianarana, tsy anatenanao mpampianatra ianao raha tsy efa nianatra aloha, ka na dia taiza zaza madinika azy ianao, tsisy zany tsy mandalo fianarana zany. Nefa sika mitady hoe ho kristianina manan-kery, mandresy tsy misy fianarana hono. Fa tsy mety mihitsy zany. Hitanareo, tongetonareo androany satria nareo dia olona te hianatra marina. Fa zao aloha, misy olona tapitrisany maro hafa mijery an'ity amin'izao amin'ny tele. Dia betsaka aminareo no tsy mahalala akory ny tenin'Andriamanitra. Dia raha misy olona manontany ianao dia mety ilaza ianao hoe tena za mino an Jesosy. Fa milaza aminareo fa na dia mino an Jesosy azy ianao ary tena mino azy mahitsy tsara ianao,
ka raha tsy mahalala ny tenin'Andriamanitra ianao, zany hoe mahalala zany fa tsy tena mahalala akory ny fototra zany de fa matadidy fotsiny de tsy manana fomba ianao aiza manavaka rehefa mandainga aminao ny devoly, ary raha mamela azy andainga aminao ianao de izy no andeha ifeny fiainanao. Firitaona ny nankanesako tany am-piangonana, herinandro mitohy amin'ny herinandro de mitohy. Tany amin'ny gropony evanjelistra atao am-piangonako, nandeha mivoaka de mandobaravara amin'ny tenin'ny olona mikasika an' Jesosy de manery azy satria za te hiasa ao an'Andriamanitra. De voatery mamaky baiboly toko iray isan'andro tsisy tadidiko akory zay vakiako, tsisy takatro akory ny zavatra vakiako. Ary tsy ny sainy zany marina hoe tena ho lasa karazana faniratsiranana ny fiangonana zay misy azy satria mahitsy tsara, mampianatra fototra tsara. Kasika ny famonjena izy tamin'ny fahasoavana, fa tsisy olona nampianatra ny fomba fanomboana miaina tahaka ny olona milamina tsara. Mankany am-piangonana ihany any lahady, miady amin'ny vadiko herinandro manontolo, kikika amin'ny zanako foana, de mahonena, miasa saina, tezitra, fa mikorotana tanteraka, verina any am-piangonana manaraka. Ka milaza aminareo aho zao tena milomano anaty fahasambarana nandritra ny 7 amin'ny 30 taona lasa rehefa nikasian'Andriamanitra ny fiainako sy rehefa nianatra ny teniny hijery ireo kristiana mitombo sy matotra mba azon'izy ireo zay nandrana an' Jesosy ho fato azy ireo mba hananany sy hatonga azy ho fahazavana amin'ny aiziny. Amen. Ary tena mahatsiaro fitiavana mihitsy am'zany. Ary zay ilay fanombohany zay. Lay fanavaozana ny sainao, ary fivoarana tsy mijana mihitsy zany. Fa hiteny aminareo tamin'ny fianaran'ireo zavatra eo nandritra ny herinandro vitsy, de raha vao manakaiky ny konferansa de zay koa no ampidirako ny tenako sy ianarako. Rehefa mandinika izany ela, tombo ny fotoana makiako baiboly, tombo koa ny fotoana isaintsainako an'izany, misaina mikasika izany soratra masina izany tao an-tsaiko mandritra ny andro. Ary tena nanampy azy zany, ny fisainako de tena nivoatra tamin'ny fanomanana ny afatra ny amin'ny fisainana. Ka milaza foana hoe za ndray de ifalina de hitory amin'ny tenako ihany aza raha tsy ilainareo zany tena faly Mila manana ny saintsika voavoatra sika. Aza manaraka ny fanao n'izao tontolo zao. Fa aoka miova amin'ny fanavaozana ny saina tanteraka izay ahafahanareo manova de izay tsara sy tanteraka ary ankasitrahana araka ny sitrapon'Andriamanitra ho anareo. Fa tsy te hiresaka fotsiny zavatra tsara tian'Andriamanitra ho azy koa, fa te ahita ihany koa. Tiako mba hisandatra eo amin'ny fiainako zany, ary tsy te hitory fotsiny aminareo amikasika izany, fa tiako laza aminareo Joyce ahazoko izany zao. Te andreny fijoroana vavolombelona, efa olona afaka, efa olom-baovao, fanambadiako efa niova, ireo zanako de mivavaka, ny tranoko de miavaka, manana fiadanana amin'ny fiainako Maria de nanana olana. Azo antoka fa Maria de vehivavy tsara. Dia an' Jesosy izy. Fa nanana fiazonana mafy tao an-tsaina izy. Ka mandra-pivany zany de tsy nisy zavatra niova ho azy mihitsy.